Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Fifaliana ho any fampizara amintsika fa manomboka amin'ity volana aprily ity dia hikarakara seminaire isika eto amin'ny pejy marika 16-15 ka ireto seminaire telo samihafa ireto no anombohantsika azy. Ny voalohany dia natao ho anao ray aman-dreny kristianina manana zanaka latsaky ny 12 taona. Ny faharoa dia ho anao izay kristianina manana olana na hoe liana amin'izany resaka famelan-keloka izany. Ary ny fahatelo farany dia ho anao kristianina izay liana amin'izany resaka hoe fanafahana amina geja samihafa izany. Ireo seminaire rehetra ireo dia maharitra 2 andro daholo. Ny datin'ilay voalohany izany izao dia ny 12 sy ny 13 ny volana aprily ho an'ilay ray aman-dreny manana zanaka latsaky ny 12 taona. Ny faharoa ilay mesaka famelan-keloka dia ny 19 sy ny 17 ny volana aprily. Ary ny fahatelo ho an'ilay resaka fanafahana amin'ny geja dia ny 10 sy ny 11 ny volana May. Ny zavatra itovizan'ireo seminaire ireo dia izao: samy 2 andro ary zoma sy sabotsy daholo ilay andro izay notononiko teo ireo. Manomboka amin'ny 7:00 oraty Eropa, izany hoe amin'ny 4:00 any Madagasikara zany ny seminaire na ho an'ny zoma na ho an'ny sabotsy. Ka ny olona izay afaka mandray anjara amin'io seminaire io dia olona manana connexion na internet matanjaka zany mazava ho azy satria en ligne no anatanterantsika ny seminaire. Tsy mitovy amin'ny vidéo na ny fampianarana na ny toriteny izay zaraina eto amin'ny pejy marika 16-15 satria izy ireny dia tsy ahafahanao miditra amin'ny vatana mametraka fanontaniana. Ary izay no anton'ity seminaire izay ho karakaraintsika ity. Afaka mametraka fanontaniana ianao satria mivantana ny fampianarana izay ho ataoko maimaim-poana daholo. Tsy misy fandraisana anjara amin'ireo seminaire rehetra izay nambarako teo ireo. Ary ny olona anankiray dia afaka sady mandray anjara izy amin'ilay seminaire voalohany raha mahaliana azy koa ilay faharoa na ilay fahatelo dia afaka mbola mandray anjara koa izy amin'ilay faharoa na amin'ilay fahatelo arak'izay safidiny. Fa tsy maintsy misoratra anarana kosa nefa ny olona rehetra amin'ny roy izay nalefako miaraka amin'ity vidéo ity io. Dia misafidy eo ianao zany hoe ity no vidiko dia rehefa avy eo alefanay aminao ny andinindininy rehefa voarainao izany ny adresy email anao alefanay aminao ny andinindininy mahakasika io fiofanana na ilay seminaire izay novidinao ho arahana io. 2 andro no hanarahana azy ary tena zava-dehibe loatra. Raha iresaka fotsiny azao mahakasika an'ity hoe ray aman-dreny sy manana zanaka latsaky ny 12 taona ity, be dia be ny zavatra azo ifampiresahana fa santatram-bava rano aloha io. Misy zavatra roa izay tena tiako hoe ho ampitaina amintsika, zavatra tena tokony ho fantatry ny ray aman-dreny kristianina rehetra mihitsy ao anatin'izany fitaizana izany, mba tsy hiteny indray tsika hoe efa taraiky loatra paster vao niresaka izany fa zanaka efa lehibe efa tsy mety an'izany zavatra izany intsony. Ho anao zany raha mahaliana anao zany resaka hoe fitaizana sy fanabeazana kristianina izany dia izay fandrio avy hatrany ny daty io zoma 12 sabotsy 13 avril ho avy izao. Ilay resaka famelan-keloka ihany koa dia zava-dehibe. Resahantsika amin'izany ireny olona hoe tsy mahay mamela heloka mihitsy na mety misy zavatra tena tsy mety vitanao mihitsy manadino azy fa sahirana ianao. Ary mety misy olona tena hoe tsy hainao sarotra aminao zany. Indraindray koa mety misy hoe ahoana ny tokony ataoko fa izy tsy mety mandray ahoana ny tokony ataoko fa izy tsy mety manao an'izao na resaka tontolo manodidina ny famelan-keloka zany no fampizarantsika fa be dia be ny manana ratra avy amina olona tany aloha tany na fianakaviana na ray aman-dreny dia lasa tsy mifampiteny dia ahoana ny atao eo anatrehan'izany zavatra izany ho resahantsika amin'io 26 27 avril io mahakasika an'izany. Ary ny farany moa dia ilay resaka hoe fanafahana migeja, be dia be ny zavatra mamatotra, ny fahazaran-dratsy sy ny zavatra samihafa izay mangeja ny olona amin'izao fotoana izao dia mba tianao ho fantatra hoe tena misy marina ve izany fanafahanao amin'ny Kristy izany. Ahoana marina ilay hoe raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianareo fa tongotra tsy mbola hitako amin'ny fiainako ilay izy andaontsika hiaraka hianatra tsika dia andinika ny soratra masina amin'ny 10 sy ny 11 ny volana May. Fandrio dia izao ny toeranao ahafahanao manatrika ireo fiofanana anankitelo na seminaire anankitelo izay ho karakaraintsika ireo. Santatram-bava rano ihany izao fa any aoriana mety haka olona hafa mihitsy sika izay anatanteraka ny seminaire. Ary ny tanjona mory havana
ito amin'izao pejy marika 16 zao dia ny ampitombo anao hatrany ara-panahy, ny anome anao izay rehetra ilainao amin'ny maha-kristianina anao ahafahanao mitombo sy mivelatra amin'izany maha-kristianina zany, ka ararotiany ny fahafahana mandray ny zavatra toy izany. Averiko ihany zany en ligne amin'ny alalan'ny Zoom ny anatanterahανtsika an'izay seminaire rehetrarehetra izay ary olona manana internet matanjaka ihany no misoratra anarana manatrika an'ilay izy. Tsisy alefa eto amin'ny Facebook ilay izy fa amin'ny alalan'io seminaire ihany fa misy be dia be any amin'ny Facebook ihany ny fampianarana samihafa raha izany ny tadiavinao, fa ny seminaire dia ho antanterahανtsika ary privé ilay izy amin'ny ankapobeny, zany hoe tsy ianao koa afaka tsy voatery hoe tsy maintsy miseho ny tarehanao ao anatin'ilay izy, fa afaka en privé, zany hoe tsisy malala fa manatrika ilay seminaire ao fotsiny ianao. Dia mirarisoa antsika rehetra ary dia samotain'Andriamanitra daholo zay zany ny vaovao antsika, dia samy manararoatra ny amin'izay mahasoa antsika ao anatin'izany. Raha misy lohahevitra ihany koa izay tianao anaovana seminaire dia afaka soratanao eo amin'ny commentaire eo ambany eo dia karakaraintsika angalantsika mpampiofana na ny toy izany dia iarahantsika eto amin'ny pejy marika 16 ihany koa amin'ny fotoana manaraka. Dia zay ary aloha fa samotain'Andriamanitra tompoko ho azy rerany voninahitra. Amen.